Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tratran'izao alatsinainy fa 9 aprily 2020 izao izay andro voalohany nyity fampahirizam-panahy izay atao hoe Hanina Sahaza ity. Ny lohateny androany dia fahasahiana hanomboka zavatra. Fahasahiana hanomboka zavatra. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Josoa toko voalohany 9:7. Josoa toko voalohany 9:7 izay mivaky toy izao hoe: tsy efa nandidy anao va aho koa mahireza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alohanao. Amen. Ny dia lehibe rehetra dia manomboka amin'ny dia hoe dingana voalohany misy fahasahiana. Nilaza tamin'ny Josoa Andriamanitra mba ho matanjaka, tsy ho berim-po, tsy noho ny hoe ho mora ny lalana, fa satria Andriamanitra mihitsy no eo amin'ny dingana rehetra. Tsy mila manana ny valiny rehetra ianao alohan'ny hanombohanao zavatra, fa mila mahafantatra fotsiny ianao hoe iza ny miara-mandeha aminao. Androany ary, na inona na emitrao no mitahotra, mety nofo zany, resaka zany, mety vina vaovao zany, mety asa vaovao zany, dia ho Andriamanitra aminao: atomboy, efa nandeha teo anoloanao izy ary manana ny lalana, ny vina ho anao, ary efa nanomana ny lalana ho anao izy. Ohatra ray ao amin'ny Baiboly izay azontsika tsoahana dia nanana ny antony rehetra tokony atahorana ny olombelona ny Josoa. Nandimby a Mosesy izy. Mosesy ilay mpitarika lehibe indrindra fantatry ny Israely hatramin'izay, tao amin'ny tany feno olona boavam-be, teo amin'ny tanàna nisy mandabe, saingy nakatoy ny tenin'Andriamanitra izy. Nanao izany dingana voalohany feno fahasahiana izany izy ny ampitanan'ny Jordana, ary dia vita ny tantara. Ny fankatoavanao koa dia afaka manova ny tantara eo amin'ny fiainanao. Soaty ary ny zavatra iray izay natahoranao atomboka, ary vakio mafy ny 3 ny Josoa toko voalohany 9:7 dia manomboa manao zavatra mivaingana an'io. Ataovy ny antso tokony ataonao, soaty ny fehezanteny voalohany, alefaso ny mailaka. Ny herim-po dia tsy ny hoe ny tsisy fisin'ny tahotra, fa na dia misy ary ny tahotra, fa manomboka mihetsika amin'ny fahasahiana. Izay ny atao hoe herim-po. Alleluia. Hivavaka tsika. Raha io amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy, misaotra anao noho ny fampanantenanao fa tsy andao ahy na foy ahy mihitsy ianao. Androany misafidy ny ho berim-po tahaka ny Josoa aho. Mangina ny feo an-tahotra ary mihaino ny feo anao. Omeo ahy ny hery anaovana ny dingana voalohany sy ny finoana. Inoko fa miaraka amiko ianao Jehovah, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dahin'Andriamanitra ianao ary mitsangana ry lehilahy sy vehivavy mahireza sy matanjah, fa Jehovah Andriamanitrao efa mombanao amin'izay lalana rehetra alehanao. Amen.